Lehilahy iray no nosambory ny mpitandro filaminana noho ny resaka fanoherana tetika azy bazy Toliara ny farany herinandro lasa teo. Tezitra mafy noho izany ireo mponina ka naka olona roa izay mpiasa ny tetika asa bazy Toliara nataon'ireo mponina otazy ho takalo naman'izy ireo. Ny asabotsy maraina indray eo amin'ny tamroa sasany amin'ny 3 ora maraina dia nisy mpitandro filaminana indray zany amina fiara tsy matao dalana anakefatra avy eo Toliara niditra tao amin'ny tonga tao amin'ny fokontany Benitra zany hanambotra ireo le hoe lazaina zany fa mitarika an'ilay fanoherana nitetika asa bazy Toliara moa zany any atoerana. Ny zavatra nisy tamin'izay fotoana izay dia le tena mpitarika moa zany tsy tratra fa nandeha nanavitra ny tenany fa nisy namana anankiray kosa nefa zany nosamborony zareo tao anatin'izay. Rehefa teo izay fisamboran'izay izay mariako fa ny ben'ny tanàna Ankily Maliniko moa zany no nitarika an'ireo olona ireo mpitandro filaminan'ireo nakeo Benitra no ny fanamborana. Dia vokatr'izay zany nisy ny fampiresahana, nisy ny fampidiniana, vokatr'ilay fanamborana moa zany dia nisy toko hoe visioconférence nataonay moa zany maimaiky hoe inona zany ny zavatra tokony ho atao tapa-kevitra moa zany ny fokon'olona vokatr'izay fa hoe ilay olona ampiasainy orinasa bazy Toliara izay mipetraka ao amin'ny commune Ankily Maliniko eo amin'ny fokontany Benitra zany raha tsy mivoaka le namana anankiray voasambotra dia nanambotra olona anankiroa koa zany avy amin'le ampiasain'ny orinasa bazy Toliara. Ny fokon'olona dia nataon'ny zareo zany reo otazy napetraka zareo amina toerana anankiray. Ny anton'izy moa dia mazava tsara hoe raha tsy avoaka anareo ny namanay tsy mivoaka koa ireto olona reto. Tsy vahaolana ny fisamborana izay ataon'ny fitondram-panjakana ireo manohitra ny tetika asa bazy Toliara. Honambarany Eliara Bevahiny filohan'ny Antokotrikafo ary tsy atonan'ireo mponina izay manohitra ny tetika asa ny fonja raha toka iroso amin'ny fisamborana hatrany ny fanjakana ho entrana-ambarany Eliara Bevahiny. Ny zavatra ataon'zareo zany amin'izao fotoana izao dia raha matahorana mandeha ho samborina avokoa ilay manohatra n'ilay tetika asa le fiara tsy mataho-dalana telo moa zany tao amin'ny fokontany Antsafaniko izay tsy voalazako tery am-boalohany dia hoe akan'ireo le fiara tsy mataho-dalana ireo ny antodian'ny mpitandro filaminana sady anambotra an'ilay manohatra ny tetika asa izy hoe izay ve ny vahaolana. Dia eto zany izay dia manamafy tsy fanamborana mihitsy ny vahaolana ao anatin'io fa ny fialany ny tetika asa bazy Toliara amin'ny faritra tsy mandrefana ihany satria mety hisambotra 3 nareo mety hisambotra 5 fa nareo nge tsy manana tena hoe fonja atonina ny fokon'olona ao amin'ny commune Ankily Maliniko na commune Tsanisiha le commune 5 mididina voakasika ireo tsy manana fonja atonina an'izany nareo. Inona tiako teneny manambotra ray anareo fa misy mivoaka foana eo mitarika an'ilay fanoherana, manambotra 2 nareo misy mivoaka foana eo mitarika an'ilay fanoherana. Ka eto aho zany ho anay ny antso dia mazava raha tianareo ilamina le izy ajanony lay za tsy teny hoe ajanony le fanamborana afaka manambotra nareo satria anareo ny fahefana fa ny azony resahana dia hoe raha tianareo ilamina le izy ajanony lay tetika asa bazy Toliara. Anisan'ny mampalahelo hoy nambarany Eliara Bevahiny dia samy vahoaka malagasy no mifampisambotra etsakilany dia mangina tsy andrenesam-peo ny fitondram-panjakana. Mariana vasambola tsy nisy namositra n'ireo takalonay na moa ny andaliny sy ny ankilany raha toka ho malomaraina ny feim-potoana izay nomeny ireo nanohitra ny tetika asa bazy Toliara. Mihitatra moa ilay izy satria zany ange no ananana mpitondra fanjakany raha ny tena marina mba nien'ny fitarainan'ny olona sy andamina an'izany zavatra rehetrarehetra zany. Ny manahirana koa moa zany amin'le izy manana solombavam-bahoaka anankiroa ny distrikt'ny Toliara faharoa fa tsy fantatra koa zany hoe inona no ataon'ny zareo zany amin'izao fotoana izao mahasolombavam-bahoaka ny zareo satria tsy retsaika mihitsy ao anatin'izay olana rehetrarehetra miseho amin'ilay district. Ny ben'ny tanàna Ankily Maliniko koa izay nanao promesy tamin'ny fotoan'androny zany hoe isan'ny manohatra n'ilay tetika asa ihany koa rehefa avy eo anao mivadika amin'ilay vahoaka dia lasa tsy manana hitaraina na sianteherana intsony zany ilay vahoaka ka rariny raha samy manao izay saim-patany samy manao izay fomba hiarovany ny tenany sy ny tombotsoany ao anatin'ilay izy. Tombotsoa zany ho anay dia ny fitazomana tsy famezana an'ilay tany fambolenay sy ny rano hosotorina eo. Ny tombotsoa indray any amin'ny ankilany ny amodika
ny fiainan'ny mponina zany fa ifanaraka amin'izay orinasa efa nandraisany vola tany. Nanamafy Toliara be vahiny filohan'ny antokotrikafo fa tsy mavaolana io resaka fisamborana olona ataon'ny fanjakana io. Fa ny fahendrena dia ny manajana ny tetikasa satria ny mponina rehetra mihitsy no tsy manaiky ny tetikasa basy Toliara.